Dia amin'ny lalandava tompoko lahy sy tompoko vavy no hanolorako anareo ny fandaharana eto amin'ny Jean Santé aty Kanada. Ny horesahantsika anio izany dia ny momba ny aretina iray izay azo ny vehivavy, tsy inona izany fa ny homamiadana na ny cancer du sein. Io dia aretina izay mamono vehivavy maro dia maro eran-tany amin'izao fotoana izao, ary indrindrandrindra aty Amerika Avaratra sy ny Eropa, ary efa manomboka mahazo vahana io aretina io izany any Madagasikara. Kanefa dia aretina azo sorohana tsara ary misy ny fepetra maro izay azo omena anareo izany mba ho entina hitandrovana io karazana aretina io, fa tsy hoe akory araky ny eritreritra hoe raha vao tonga izany ny ataontsika hoe ny diagnostikan'ny cancer du sein na ny homamiadan'ny nono dia efa mivarahotsana fa fahafatesana izay ny hoe efa ao an-dohan'ny rehetra rehetra. Kanefa noho ny fivoaran'ny fikarohana, noho ny fivoaran'ny teknôlôjia dia misy zavatra betsaka izany no azo atao manodidina an'io homamiadan'ny nono io. Voalohany indrindra moa izany dia ny hoe inona moa izany ny atao hoe homamiadan'ny nono na ny cancer du sein. Io dia karazana fifontosana izany eo amin'ny nono, ka io zavatra io dia tokony izany efa mijerijery foana izany ianao vehivavy izany izay mety fiovana misy eo amin'ny nono, ary jerevanao foana koa izany, tsapainao foana koa izany ny raha misy izany ataontsika hoe karazana fifontosana ohatran'izay izany dia tonga dia manatona mpitsabo. Raha aty Kanada manokana izao ohatra dia io izany no mamono olona indrindra izany raha miresaka cancer izany, izany hoe faharoa izany io amin'ny mamono olona aoriana ny homamiadan'ny avokafoka izany na ny cancer du poumon. Faharoa izany mamono olona indrindra dia ny cancer du sein. Ka izany rehetra rehetra izany izany dia nahatonga ny mpikaroka izany hitady vahaolana amin'io karazana aretina io, ka ny andinindininy rehetra momba ilay aretina izany dia tsara ho fantatrao ahafahanao izany mitandro io aretina io. Ny tsara ho fantatra izany aloha dia efa mihena aloha izany ny tahan'ny ataontsika hoe fahafatesana angaha izany amin'io aretina io izany rehefa nandroso ny teknôlôjia sy ny fikarohana izany, na dia mironga tsara izany ny tahan'ny olona voan'ny homamiadan'ny nono, dia raha ohatra ka oharina tamin'ny teo aloha izany dia efa azo lazaina izany fa nisy fienana izany teo amin'ny fahafatesan'ny vehivavy. Ny lehilahy koa misy voan'ny cancer du sein koa ny lehilahy, fa izany hoe kelikely kokoa izany ny tahany raha oharina amin'ny vehivavy. Inona sy inona daholo moa izany no ataontsika angamba hoe ny risika na ny hoe iza sy iza daholo izany ny olona mety ho voan'io cancer du sein io. Dia ny vehivavy izany manomboka eo amin'ny 50 taonany miakatra eo izany dia efa misy ny ataontsika hoe risika izany. Misy koa ny hereditaire manaranaka koa izany, misy ilay ataontsika izany hoe mitondra ny gène atao hoe BRCA1 sy ny BRCA2. Io izany dia misy risika ambonimbony kokoa, ohatran'izany ohatra ilay mpilalao sary mihetsika malaza Angelina Jolie, izay izy izany dia efa mitondra an'io gène héréditaire io izany, dia ohatran'azy izany tsy afa-miala mihitsy izany na hisy fitandrovana ohatran'inona izany, ka
Amin'izao moa efa ambony ny teknôlôjia izany dia ny azy moa izany ny vahaolana natorin'ny dokotera dia ny fanalana dia ny mialoha izany ny nono fanaovana ny fandidiana ary dia nosoloana izany ny ataontsika hoe ny protèze mammaire izany. Eo ihany koa izany ny fiaviana ohatra izao hoe ny vehivavy juive atao hoe askanazé avy any amin'ny Europe de l'Est ohatra izany ireo koa izany dia manana an'io héréditaire io koa izany. Raha ohatra izany ao amin'ny fianakaviana efa misy ny olona voan'ny cancer du sein ohatra ny reny, ny rahavavy, ny rahavavin-dreny sy ny sisa sy ny sisa ny nenitoa izany raha ohatra izany amin'ny fianakaviana misy efa nisy voan'ny cancer du sein dia tokony efa ho maimay ihany koa izany ny olona iray fa mety misy ny possibilité izany avoan'ny homamiadan'ny nono azy kanefa tsy midika akory fa hoe tsy maintsy zato isan-jato dia tsy maintsy hovoan'ny cancer du sein daholo ny rehetra rehetra fa tokony hiomana izany. Misy koa izany ny vehivavy izay ataontsika hoe mafonjafonja be kokoa izany ny nono satria misy ny tavy amin'ny nono izany iny koa izany no misy riska be dia be. Misy koa raha ohatra ka aloha be loatra koa izany ny fahatongavan'ny fahadim-bolana izany eo amin'ny vehivavy ohatra hoe alohan'ny 12 taona dia misy riska koa. Misy koa ny vehivavy izay miteraka aoriana loatra aorianan'ny 30 taona ohatra. Eo ihany koa ny ménopause izay raha ohatra ka taraiky be loatra any amin'ny 5-10 taona voavoan'ny ménopause dia misy riska koa izany satria ilay hormone ny estrogène sy ny progestérone izany dia manafika ny nono. Misy koa izany ny vehivavy izay tsy nampinono. Io koa izany misy riska be dia be. Betsaka izany ny riska hita koa izany amin'ny vehivavy izay tsy niteraka amin'ny cancer du sein. Ny ataontsika koa izany hoe ny tumeur bénigne na ny kyste dia mety manjary lasa tumeur maligne na cancer izany hoe ilay fivontosana izay natao fotsiny tamin'ny voalohany tamin'ny fitiliana voalohany izany hoe kyste mety izany raha ohatra ka tsy mitandrina izany ny olona iray dia mety hiafara any amin'ny cancer na ny homamiadan'ny nono izany. Eo koa izany ny ataontsika hoe ilay vehivavy miasa alina koa izany miasa alina amin'ny fotoana maharitra ohatra hoe ny infirmière ohatr'izay izany misy riska be dia be koa izany ny cancer du sein. Eo ihany koa izany ny fomba fisakafoanana izay raha ohatra ka sakafo matavy be loatra, be siramamy be loatra, betsaka sira be loatra na ny lafarinina gluten izany ho an'ny olona izay tsy mahazaka gluten dia mety koa izany mahatonga koa izany ny homamiadana eo amin'ny nono. Eo ihany koa izany ny fandraisana ny ataontsika hoe ny hormone, ny progestérone sy ny estrogène rehefa amin'ny ménopause ka amin'io fotoana io izany rehefa mamonjy dokotera izany dia tokony hiresaka tsara amin'ny dokotera izany ny momba an'io. Ary misy koa ny fisotroana toaka be loatra, eo ihany koa ny ankaviazana, eo ihany koa ny tsy fanaovana fanetseham-batana ary ny fofohana sigara sy ny indrindrandrindra izany dia ny tsy filaminan-tsaina. Eo izany no tena betsaka indrindra izany raha ny ataontsika angamba hoe ny fahatongavan'ny homamiadan'ny nono izany eo amin'ny vehivavy ka
Tsy tokony dia ampatahotra be loatra fa 5% fotsiny izany no ataontsika hoe ao anatin'ilay atao hoe héréditaire, tsy azo ialana izany. Fa raha ny 95% ny cancer dia vokatry ny zavatra manodidina sy ny fomba fisakafoanana sy ny zavatra rehetra izay nitalisaiko teo, izay afaka sorohana tsara dia tsara mihitsy. Inona sy inona daholo moa izany ny karazan'ireo cancer ireo izay ataontsika angamba hoe ahitantsika izany ny hoe rehefa manao ahoana izany no tsy dia manahirana be loatra ny fitsaboana sy ny fisorohana izany. Misy ny atao hoe carcinome in situ, izany hoe eo amin'ny aty akaikikaiky lohan'olo aty izany no misy azy. Io izany dia azo tsapaina tsara ary moramora kokoa izany ny fitsaboana azy rehefa tsy mitatra fotsiny izany ny aretina dia azo sorohana tsara mihitsy, ary rehefa esorina fotsiny izany iny partie kely eo iny fa tsy nitatra tany amin'ny toerana hafa izany dia mbola manana espérance de vie izany ambonimbony kokoa izany ny vehivavy anankiray. Eo ihany koa ny carcinome infiltrant izay misy karazany roa dia ny carcinome canalaire infiltrant dia eo ihany koa ny carcinome lobaire infiltrant. Ka io voalohany io izany ny carcinome canalaire infiltrant ohatra dia azo tsapaina tsara ihany koa ny fifitosana, fa ny eo amin'ny carcinome lobaire infiltrant eo izany ny sarosarotra kokoa satria indraindray izany tsy voatsapa akory izany ilay fifitosana, fa ny mammography ihany izany no afaka ahafahanao mahafantatra fa voan'ny cancer du sein izany ianao. Eo ihany koa ny cancer inflammatoire izay hita avy ety ivelany izany ny karazana ohatran'ny hoe ferifery aty ivelany, ny ataontsika hoe karazana fifitosana aty ivelany izany. Eo ihany koa ny maladie de Paget izay hita aty ivelany koa, ny fery eo amin'ny lohan'ondro izany. Eo ihany koa ny récepteur hormonaux ary ny tumeur phylode izay phylode maligne izay tsy dia betsaka loatra, ka tsy hidirantsika lalina izany ny momba an'izay zavatra rehetrarehetra izay, fa itenenako aminareo fotsiny ny karazana cancer misy izany. Inona izany hiditra izany tsika amin'ny ataontsika hoe fitandrovana izany. Inona izany no tokony atao izany manoloana ny fitandrovana io aretina io. Voalohany indrindra moa izany aloha dia tsara ho fantatra fa ny vehivavy rehetra rehetra dia mety ho voan'io homamiadan'ny nono io daholo, na dia tsy ao anatin'ny ireo zavatra notantaraiko ireo ary dia tokony foana izany aloha hoe mitandrina foana ary mailomailo izany. Izany hoe à partir ny 70 taona eo izany ny vehivavy dia efa mba tokony manatona dokotera izany matetitetika amin'izay mba mitily, na dia atao ary hoe tsy mbola misy aretina hita izany ao aminao dia tokony mba efa manomboka mijery ny fahasalamana, manao ny bilan rehetra rehetra izany momban'ny tenanao. Ka ny momban'ny fitandrovana ny homamiadan'ny nono izany dia voalohany indrindra moa izany ny tokony ataonao izany rehefa hoe manomboka miakatra ny taona izany dia manomboka izany mijery foana izany ny nono izany. Indrindrandrindra moa izany tsaratsara kokoa izany rehefa hoe ianao irery ny ao amin'ny dosy izany dia jerevanao matetika izany ny ohatran'ny hoe fiovana izay mety misy eo amin'ny nono
dia jerevana koa izany a, tsapaina koa izany a ny nono na ny vady koa mety afaka koa izany a, ahitan'izay zavatra izay koa ny fivotosana, dia raha vao misy zavatra mampiahiahy izany a, dia tokony manantona mpitsabo. Misy koa izany a ny ataontsika koa izany a ny hoe fitandrovana koa izany a amin'ny alalan'ny ataontsika hoe ny sakafo. Ny sakafo ara-pahasalamana izany a dia izay efa averimbeloko eto foana izany a dia ny fihinanana ny voankazo a sy ny legioma izany a isan'andro, ny fihinanana voamaina tena zava-dehibe, ny trondro ary ny ataontsika hoe ny henan'omby izany a dia mba ataontsika hoe ampifanelanelana izany ny fihinanana azy a, ataontsika hoe indray isaky-roa herinandro ohatr'izay izany a, fa ny trondro a afaka atao imbetsaka izany sy ny henan'akoho. Dia ny voamaina koa izany a tsara dia tsara koa izany a amin'ny vehivavy. Eo ihany koa izany a ny fanaovana fanetseham-batana, ny fanaovana lamarsa ohatra amin'ny maraina sady mampiditra oksizena izany a ao amin'ny tenantsika, ny fanaovana lamarsa no mampihetsika ny vatana koa izany a, dia io izany a dia ampirisihana ohatra hoe intelo isan-kerinandro izany a, farafahakeliny a dia mandeha manao lamarsa izany a ny vehivavy iray. Eo ihany koa izany a ny danse aérobika izay asehoko eto foana, tsy voatery akory ianao hoe tsy maintsy andeha any amin'ny salle de gym vao afaka hanao an'io, fa na ianao ao an-trano afaka manao koa, ary manatsara ny ataontsika hoe ny humeurn'ny vehivavy ary mamelombelona ny hormone du bonheur, ny sérotonine ao amin'ny vehivavy ka mahatonga anao sambatsambatra isan'andro, ary antoky ny fahasalamana koa izany a ny fahasambarana eo amin'ny vehivavy. Eo ihany koa izany a ny fanaovana ny mammography izany a, ataontsika hoe à partir ny 50 ans izany a ny vehivavy iray. Aty Amerika Avaratra ohatra izao, aty Kanada dia rehefa à partir ny 50 ans izany a ny vehivavy iray dia mahazo mammography izay tsy andoavam-bola, ary indray isaky ny roa taona izany a no hanaovana an'io mammography io. Any Madagasikara moa izany a, tsy fantatro izay hoe tena hoe ahoana ny organisation-n'ny hôpitaly izany a momba an'izay zavatra izay, fa tsaratsara kokoa izany a raha ohatra ka mba ataontsika hoe manana ny atao izany a, dia tsaratsara manao an'io fitiliana io izany a à partir ny 50 ans izany. Raha ohatra moa izany misy ny teo amin'ny fianakaviana efa nisy voan'ny cancer du sein, dia ataontsika hoe manomboka aty amin'ny 40 ans izany a dia efa afaka mangataka an'io mammography io izany. Eo ihany koa ny fangatahana koa amin'ny dokotera izany a, raha ohatra ka ianao miahiahy izany a fa misy an'ilay gène héréditaire izay resahako teo a, dia ny BRCA1 sy ny BRCA2 afaka manao an'io fitiliana io koa izany a any amin'ny hôpitaly a, mba ahafahanao izany a misoroka alohaloha izany a io aretina io. Misy koa izany a ny ataontsika koa izany a ny hoe échographie. Raha ohatra izany indraindray izany a tsy dia mazava loatra koa izany a eo amin'ny mammography izany a ny tena hoe inona marina, tena cancer tumeur maligne ve sa tumeur bénigne kyste fotsiny ve, rehefa tsy tena hita amin'ny mammography io a dia alefa koa izany a ny échographie. Ary rehefa tsy mbola mazava koa izany ny échographie dia alefa ny biopsie, izany hoe karazana izany a fitiliana ponction izany a atao eo amin'ilay toerana mivoto izany a, mba ahafantarana mazava hoe cancer marina ve io mahazo ny vehivavy iray io. Ka izany rehetrarehetra